eto ndray isika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy amino fa efa manomana zavatra tsara ho antsika ndray Andriamanitra androany amin'ity live sy ny teniny androany ity mifanatrena androany ary mino an'izany tanteraka fa tsisy disanjara isika tsirairay. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra hatrany ny tenako makasitraka anazy satria mbola omeny tombosoa indray ahafahako mitondra ny teniny, mitondra ny hafatra androany ho anao sy no an'ny ankonanao. Ary makasitraka ny mpanomponya dia Dr. Rina zany izay raiko ara-pinoana izay mbola manome asehatra andray nampitondrain'Andriamanitra nyity fiangonana SCT na nome asehatra na nome fatokisana andray afahako mivelatra amin'ny asa fanompoana andray amin'ity live androany ity. Voninahitra dia an Jesosy Kristy irery ary makasitraka sika tsirairay izay nanaika atsoy ny tompondray androany izay ho Tahiana eto androany izay ho ambininy eto androany. Voninahitra dia an Jesosy irery ihany fantatsika moa ato amin'ny fiangonana SCI raha lasana bavy fa ity volana ity dia volan'ny fahazotoana. Volan'ny fahazotoana ka ity live androany ity dia nampitondraina lohateny manao hoe fahazotoana mamela heloka sy ny vokany. Fahazotoana mamela heloka dia sy ny vokany zany famelan-keloka zany lohatenitsika androany. Ka manasanao androany aritratra amin'ny farany mino fa misy hafatra ho anao androany, mino fa natsoina spesialy mihitsy ianao. Efa maromaro sika zao tonga am'izao fotoana zao manatrika ny live ka aoka ipartage anao j'aime anao tena anao action mihitsy ho an'Andriamanitra ho voninahiny androany. Partage ny live sika, partage mba be dia be ny olona ho voakasika amin'ny alalan'ny partage sika, tahaka ny efa voakasika nandritra an'izay tahaka ny efa natsangana tamin'ny alalan'ny partage nao nafana tamin'ny alalan'ny partage nao dia sika azoto ipartage satria volana fahazotoana ity mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay tsara ho an'Andriamanitra. Ary manarakaraka an'izany ivavaka sika mialohan'izany. Hoy izy zateo hoe tsisy disanjara zany ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha lasana bavy. Mety miteny ianao volonté mihitsy ianao miaino an'izao live zao, nanokatra ny Facebook, nanokatra ny internet rehetrarehetra fa zao Andriamanitra mihitsy miantso anao eo. Andriamanitra no miantso olona anankiray ho eo amin'ny fanatrehany ka atsoy satria iran'Andriamanitra ianao, atsoy ny namanao eo akaikinao, atsoy ny fianakavianao hiaino an'izao live zao fa ho anao sy ny ankonanao sy ho an'ny fianakavianao izao live zao. Fahazotoana mamela heloka ary mivokatra ny famelan-keloka raha lasana bavy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra alohantsika hivavaka hafatra ho antsika amin'izao fotoana zao. Vakisika ny ten'Andriamanitra izay teny faminaniana amin'ity volana ity ohabolana 6 milaza hoe mandehanana mivisika ry ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endrehy. Mandehanana mivisika ry ilay malaina ka dinio ny fanaony ka miendrehy. Hoy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Isaia 40:1-2 milaza hoe ampionono ny oloko hoy Andriamanitra reo, mitoria teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony. Ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valy ny fahotana rehetra nataony. Zany teny nomen'Andriamanitra atsika alohantsika hivavaky, alohantsika anohy ny fotoana raha lasana bavy ho tonga eta hitory an'izany teny zany, hitory aminao ary mitondra an'izany teny zany. Mety be dia be misy raha lasana bavy ny olona tsy mamela heloka, tsy mahavita ny famelan-keloka io. Ka eto Andriamanitra mitena amin'ny zanany, indrindra zay zanak'Andriamanitra efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, izany dia takian'Andriamanitra misy ahavita famelan-keloka. Ka itoy ny fampahirezana rehefa avy eo itoy ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo ho tonga ny hafatra ho anao rehefa avy eo sy ho an'ny ankonanao zay mahatonga na atsoiny eo akaikinao hoe misy famonjena ty, misy hafatra ho anao ty,
atsoiny fianakavianao partageo na indimy na intelo mba ho hitany mpiarabelona aminao ity hafatra androany ity raha lasa anapavy. Ka hoy izy Andriamanitra ambarao amin'ny Jerusalema amin'ny vahoaka zany fa vita ny adiny izy voavelany eliny androany zany dia misy ady vita na fiainanao androany. Misy famelan-kely ka mipololotra androany avy aminao, avy amin'ny akonanao, avy amin'ny fianakavianao. Misy helika voavely androany izay efa manin'Andriamanitra ho hahazoanao, vita ny adinao androany. Haleluya. Andao arsika isotra an'Andriamanitra asandrato ny feonao izy ny ten'Andriamanitra misoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andao sika isotra azy mialohan'ny zavatra rehetra. Haleluya. Raha io misotra sy makalazanao zay manome voninahitra anao amin'ny fitiavanao ndray androany satria lehibe loatra ianao, magaga ianao tompo tsisy tahaka anao. Natsoinao ndray zay androany, ny ranao ndray androany hitondra n'izany teninao zany, hitondra fanafana, hitondra famonjena ho an'ny zanakao tsirairay. Eny tompo ianao ny ananga, ianao ndray ny anasitrana androany, ianao ndray ny amela helika androany dia misaotra tompo makalaza anao Jesosy malalo. Noho zany Andriamanitra aoka tena anenaka hitaridalana nay ny fananao masina, osoa mahery vaika andray ny tenako Andriamanitra, ny vava hitondra ny teninao Andriamanitra. Jesosy malalo aoka aneo fahagagana ana amin'ny olona tsirairay mifananao amin'izao fotoana zao, hifantoka tanteraka Andriamanitra amin'ity vavaka live fampaherezana, fananganana, fanasitranana, famelan-kely ka mahagaga androany ty ny tsirairaiky sara indrindra. Tompo eto dia mizoro mibanga ho anay tsirairay, ninina karazana helika fahadisoana vitanay Andriamanitra. Eto dia misotra mitondra n'izany manolo tena raiky sara indrindra. Fa izahay dia meloka matetiky, misy fahadisoana matetika eo anatrenao misotra amin'izany Andriamanitra. Fa eto dia mahasazy Jesosy tena ijoro eo anatrenao manolo tena tanteraka fa mifona mibebaka Jesosy mamindrafo amin'ny zanakao tsirairay izay manatrika an'izao laivozao, izay natsoinao, izay tianao iainao zao ary tianao amindrana fo androany. Mamindrafo raiko mamelanao mba tena ahita ny famindraponao ny zanakao tsirairay androany, ahita ny tavanao amin'ny alalan'ity live ity ny zanakao tsirairay androany. Tompo aoka ny ranao izay teneninao fa io ihany no manadio anay, ary tononona inoanay zany Andriamanitra fa adiotra izay androany. Ny teninao koa efa milaza hoe ny teninao dia manadio ahy, manadio anay tsirairay. Aoka ity teninao androany ity ary ny ranao dia teninao zany, anadio anay, ny anaranao teninao zany, manadio anay androany. Dia misaotra tompo makasitraka anao satria lehibe loatra ianao, ary amin'ny finoana no hitenenako fa mitsangana ny zanak'Andriamanitra androany. Amin'ny finoana no hitenenako amin'izao fotoana zao Andriamanitra fa ny ranao dia mahery mandrava ny ratsy rehetra amin'izao fotoana zao, mandrava ny blokazy rehetra, ny anaranao mahery ary tononoko mandoalika daholy ny karazana blokazy, ny nina karazana anarana blokazy alefa ny fahavalandroany mandoalika sady resy tsy manakera amin'ny zanak'Andriamanitra androany. Aleluya. Voninahitra dia anao raiko, laza ho anao raiko, anao ndera mandrakizay misaotra tompo makasitraka amin'ity fotoana androany ity fa mino fa efa miantso maniraka ny zanakao anao amin'izao fotoana zao iaino ary andray ny anjarana amin'ity live androany ity amin'ny anaran'i Jesosy anao avako zavavaka zany. Amen, amen, amen. Aleluya. Dia raha inany tomposika sara loatra izy fotoana miavaka ty androany ity amin'ity volany ity atao amin'ny fiangonana ECI dia fitoriana ny fahazotoana mivavaka, fahazotoana manompo an'Andriamanitra, fahazotoana mitady an'Andriamanitra, fahazotoana amin'ny asa, fahazotoana amin'izay sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Ka androany dia fahazotoana famelan-kelika nomen'Andriamanitra ho atsika. Dia mialoha an'izany dia andao sika isotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, andao sika hideran'Andriamanitra, andao sika akalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira ty dia hiditra
amin'ny fizarana sy fampahirezana amin'ny hafatr'Andriamanitra isika. Andao ary raha sy navavy. Izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina misaora any Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoina ny fitay ny rehetra izay namelany helokao rehetra zay nanasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Sitrana nyaretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Haleluya izay mamelany heluka zay mamela heluka zay manasitrana nyaretinao izay mitondra famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Haleluya. 'Cause I'm a melody, 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 'cause I'm
Alleluia. Tsara n'Andriamanitra tsika. Mina fa niaraka nakalaza n'Andriamanitra tsika tamin'ny hira iny a. Mino koa fa tao anatin'izany hira zany a efa nipartage be dia be ianao. Efa somary misimisy ny mipartage ato a. Alefaso ny partagenao. Tsara raha mazoto mipartage ny sitrapon'Andriamanitra anao amin'ny Facebook io a. Mba Jesosy sy ny heriny sy ny momba anazy no mameno ny Facebook sika manomboka androany indray. Alleluia. Araka ny lohateny androany teo a dia ny fahazotona mamela helika ary hojerena ety ny vokan'izany famelan-kelika zany. Ny ao amin'ny Andriamanitra misalasala baba dia misy vokany daholo ny teny. Ny nahatongavan'i Jesosy teto misy vokany daholo. Na noratany ty soratra masina ty misy vokany daholo. Zany hoe raha mitoro-teny zany ny zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy misy vokany ambaran'Andriamanitra ao. Ka androany a dia ny fahazotona amin'ny famelan-kelika dia misy vokany lehibe maro be masiny tsy mahafantatra. Na dia mivavaka ary fa apalalain'Andriamanitra sy kelikely eny. Zany miaraka amin'Andriamanitra. Mandeha par escalier tsika miaraka amin'Andriamanitra. Halleluia. Andao sika amaky ten'Andriamanitra anankiray. Ny ten'Andriamanitra ovaka isika dia tiako misy ianao hifantoka tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria eto Andriamanitra matetika moa zany Andriamanitra ary tena zany misy ny Andriamanitra asika mandidy izy. Mandidy ny zanany izy, maniraka ny zanany izy, manome izy. Mandidy Andriamanitra. Mandidy isika misy Andriamanitra rahalahy sy anabavy ho an'izay zanak'Andriamanitra ny hainao an'izao hafatra zao. Mandidy izy mba amela helika tahaka azy. Ny Andriamanitra sika dia Andriamanitra mpanindra fo. Ary zany foana no iriraisika, ankalazaitsika, anandratasika n'Andriamanitra. Ny Andriamanitra dia mpanindra fo. Ny Andriamanitra dia mpamela helika ary ny zanany androany. Misy hafatra ho an'ny zanany androany. Inona zany tokony ho ataon'ny zanany? Hoy izy ny ten'Andriamanitra. Vakisika voalohany ato amin'ny Lioka 6:36-37 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza ny tsara dia tsy ho tsaraina ianareo. Aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo. Mamela dia avela ianareo. Zany ny hafatry ny raisika. Jesosy mihitsy ny tenen'izy io. Aoka ianareo izy mba ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Mamela ianareo, aza manameloka. Zany hoe matoa zany Jesosy nilazany io io moa mamaky ny tenin'Andriamanitra sika eo amin'ny Lioka 6 izy io dia hitasika misy ny tenin'Andriamanitra. Ary Jesosy tena entitra be misy izy ny teneny eo. Zany hoe nisy karazana toetra tao hitany, nisy olona tao hitany, nefa milaza fa zanak'Andriamanitra fa tsy mamela helika izy. Variana mangataka famelan-kelika foana izany efa nisy fotoana tany amin'ny Vavaka Maraina tato amin'ity essai ity. Vavaka Maraina amin'ny 5 sasany efa nitondra foyeny izay teny izay. Fa androany indray dia partagena masy ty androany ty ho hitan'izao tontolo izao. Zany hoe misy zanak'Andriamanitra zany tian'Andriamanitra ampihenona n'izao hafatra zao. Nisy zanak'Andriamanitra zany tao fa mety be dia be tsy namela helika, na tsy mbola nahafantatra, mbola tsy mahalala zany koa hoe ahoana ny mamela helika, na dia fa hita na raha ny tenin'Andriamanitra fa tsy vitany mihitsy ny mamela helika. Dia niteny Jesosy hoe aoka ianareo zanak'Andriamanitra io mba amela helika tahaka azy. Aza tsara ho izy, aza manamelika. Zany hoe nahita koa zany Jesosy fa nisy olona manamelika olona fotsiny asany, zanak'Andriamanitra izy io. Misy dia mitsaratsara olona fotsiny asany no ataony. Hita Jesosy, hitan'Andriamanitra zany. Fa aoka ho izy amely anareo mba amelana ny helikareo koa. Jereo tsara ny tenin'i Jesosy ihany ato amin'ny Matthieu 5
4 ka 5 milaza hoe fa raha mamela ny fahadisoany olona ianareo dia mba amela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoany olona ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Raha lasanabavy izany tenin'Andriamanitra mitaky sady mandidy Andriamanitra no mampianatra anaka aoka mba ho tahaka ahy ianareo, zany ka be famela-kelika, zany ka be famindrapo e. Fa raha nareo hoany tsy mamela ny heliky ny hafa e, za tsy amela nareo e. Zany ny hafatr'Andriamanitra. Antsika zanak'Andriamanitra dia tena misy zany, na zana rehefa tratrany zany, na ianao io tena mariny zany raha lasanabavy. Hitan'Andriamanitra misy sika fa tena be dehibe no tsy mahay mamela helika. Zany hoe matetika sika hoe mangataka foana omeo fa tsy mazoto misy manome. Oi meu famela-kelika tompo, tena marary ny foko zany. Mizala zany amin'ity fahotako ty, mizala zany amin'ity fahoriako ty, mamelana azy eo avao. Fa takian'Andriamanitra nefa anao satria izy dia mpamela helika. Mba takiny koa ianao io, raha mba mahazo zany zasy ianao dia mba manomeko, mazo to mamela helika, mazo to manome famela-kelika ho any hafa ho izy Andriamanitra. Zany ny hafatra sika androany. Raha lasanabavy efa nambaran'Andriamanitra teto ny vokany teo. Vokany voalohany dia voka-drasa aloha zany tenentsika voalohany. Ny voka-drasa dia efa lazay teniny io, tsy ho voavela heliko tsika raha tsy mamela ny hafa. Na inona karazana zany vavaka ataonao raha lasanabavy, na inona ataonao mety hoe mahita anao hoe mety feny fitahiana rehetrarehetra, zarain'Andriamanitra amin'olona rehetra masy ny fitahiana, zarain'Andriamanitra zany. Fa misy fahasoavana goavana be ampiavahan'Andriamanitra amin'olona tsy mamela helika. Eny raha lasanabavy, aoka ianao iaino tsara nyty hafatra ho anao ty. Ny vokany raha tsy mamela helika anao tsy avelan'Andriamanitra ny helikatsika. Ny olona anankiray tsy avela zany ane, eritrerety tsara hoe misy zaza anankiray tsy avela mivoaka izy, nefa izy te ilalao, nefa izy te mba te ahita ny namany. Ny olona anankiray hoe tsy avela anao anankiray tahaka ny olona migadra, ao mifafa ao fotsiny. Zany tsisy fiadanana, tsisy fahasambarana, tsy mahazo ny anjara voatendry, mba tsy mahazo ny faniriana. Zany olona anankiray hoe tsy avela, voafatotra. Tsy ho anao ane izany androany, tsy ho aminao ane izany androany raha lasanabavy. Ka ny anjaranao androany dia tahaka an'io rainao io, tahaka an'io Andriamanitra be famela-kelika io. Izany ny anjara, tsy anjaranao androany. Jereo ndray izay mivoka-tsoa ndray ary sika, ny voka-tsoa ny atao hoe mamela helika. Ny olona anankiray mazoto mamela helika zany, feno fahazotona. Satria ty vola ty izy za teo dia volan'ny fahazotona, feno fahazotona mamela helika. Dia zao ny vokany. Ny vokany dia fahasambarana, ny vokany dia famonjena. Jereo tsara, haitsika tsara ny tantaran'i Jesosy avy tany an-danitra izy, dia nanolo tena misy ny rana teto an-tany amozantsika zanak'olombelona. Ny fatsina nandatsaka ny rany amozy antsika zanak'olombelona. Zany ny olona anankiray zany hoe manolo tena amela helika, satria zany misy natongavan'i Jesosy teto, amela atsika ho libra, hiala mifatotra ny devoly, hiala mifatotra ny fahatrana, hiala mifatotra amin'ny aretina mahazo. Dia nanolo tena izy amela mba ho voavonjy ireo olona reo, ho voavonjy itsika raha lasanabavy. Izany ho takian'Andriamanitra hoe mba tahaka an'izany nataon'i Jesosy zany tsika. Halleluia, halleluia. Zany ny fanirian'Andriamanitra amonjy olo zasy ianao.
ny famelakelaka zany rahalasana bavy misy famonjena goavany ao. Halleloia, misy famonjena mina fa efa tena mikosantra misy ianao zao miasa misy ny fanahy masina manokatra ny masom-pananao mitsidika ny anatinao any. Rehefa nanolo tena Jesosy te misy famonjena be deabe zasianao tsy ho lavabe tsika satria fohy ny fotoana zany hoe rehefa ny olona anankiray zany mazoto ary mamositra famelakelika amin'ny olona anankiray dia misy famonjena olona be deabe any, misy famonjena any. Ianao mihitsy ny hamonjy olona androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tononoka aminao amin'izao fotoana zao izany famonjena goavana zany ao anatinao. Novonjen'Andriamanitra ianao ary mbola vonjena androany dia hamonjy olona be deabe ianao. Hoy izy za teo nanolo tena, izany nanolo tena zany Jesosy hitatsika ny fangefiriany, hitatsika fa narary izy tamin'ny nofony, ny kapohana, ny fatsina ary tena ny afara amin'ny fahafatesana mihitsy azy. Izay misy ane zasy ianao e, izay mahatonga ny olona anankiray raha natsoin'Andriamanitra izy dia mibebaka aloha nataony. Rehefa avy mibebaka izy dia avelan'Andriamanitra ny heliny. Zasy ianao ane zany. Rehefa avy mibebaka voavela ny helika dia takiny raha isika amin'izay. Anao amin'izay zao manao ny asako. Efa namela dia mamela helik'olona indray ianao zao. Fa izy io zany raha ohatra ka irana tahakan'izany, tahakan'i Jesosy irana ny olona anankiray somary mafimafy izy io. Zay ny mahatonga asika sy ianao araka ny teneniko teo hoe indraindray mafy io mamela helika io, mafy io. Halleluia, fa amorain'Andriamanitra zany noho ny fanahiny. Azonao ny famorana an'izany androany, ainao mamela helika androany. Zany tena mafy be io hoe amela olona anankiray niady taminao zany. Misy olona anankiray tonga dia nifelaka anao fotsiny, nifelaka pa. Misy olona anankiray tonga dia nanao soloky, nisoloky ny volanao, tsy haiko hoe ny zanakao, be deabe ny zavatra ataony, be deabe ny zavatra mahatezitra, be deabe ny zavatra manafotoany. Tonga dia sy te izerinin'olona iny zany ianao. Fa anao mihitsy anefa takin'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra anao mamelany olona io anao. Misy karazana fihetsika ataon'olona, mety fahalemena, mety koa anefa ianao io, na ianao io misy, na iza no nanafotoana olona. Indraindray masika zanak'Andriamanitra dia araka ny tenen'ny tompo teo hoe aza ny tsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Indraindray isika dia ohatrantsika zany marina, ohatrantsika zany foana ny marina. Indrindrandrindra moa izay efa nilazaina tamin'izany fotoana zany hoe raha olona mivavaka dia somary mahaihay tenin'Andriamanitra amin'izay izy, somary mahazo hery izy, somary hoe efa miakatrakatra ny niveau izy ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa ny amin'ny fahaizana. Nanomboka T1 izy T2 T5 efa miovaova izy any amin'ny terminala na université, saika na firemane izy zany. Dia misy karazana fanahy zay miditra ao anatin'ny olona io, fanahy-lainga, fanahy fihebebona. Mihebeby izy fa izy mahay, mihebeby izy fa tsisy olona marina tahaka azy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay vakisika amin'ny anaran'i Jesosy, izay manambara fa nivoaka tsara ny famelan-kelika. Izay nahatonga ny Paoly nilaza tamin'ny 1 Corinthiens 2:12-11 fa izay avelanareo helika ozy izy dia ambia abo dia avelako helika koa. Ary izao anefa raha nisy helika navelako dia nony aminareo namelako azy teo imasin'i Kristy. Fandrao ho resy ny fitaky Satana isika, fa fantatsika ny afetseny. Fandrao izy ho resy ny fitaky Satana isika, fa hitatsika ny fafetseny. Hitanao zay indraindray rehefa misy fahaizana, manam-pahaizana anao ka tratran'izay ka misy olona everinao fa ambaninao eo, dia noho ny fahaizanao no mahatonga anao hoe marina foana ianao, tsisy helika ianao,
fa vitanao daholo ny mamalika, vitanao daholo ny mandresy lahatra olona. Dia tahaka an'izany koa ny mpivavaka isika zanak'Andriamanitra rehefa miakatrakatra zay ny maripana amin'ny fivavahana, ny fahaizana ten'Andriamanitra, indraindray ny fenonao matetika ny tenin'Andriamanitra, dia indraindray misy fanahy mihiditra tampoky fanahy ny febebona. Indraindray tsy te hinonao tsony ny toroteny sasany izay afatra omen'Andriamanitra anao. Indraindray ianao efa te hamalivaly mpanompon'Andriamanitra, te hanohatra izay tenin'Andriamanitra alefa ihany, te hanohatra ny rahalanao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra androany ho anao: mazotoa mamelaelaka, mazotoa mamelaelaka raha lasy anababa, aoka ho tahaka ny raintsika any an-danitra zasy anao. Ny vokatra ny famelan-kelika anankiray dia fahasambarana. Fahasambarana. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra sambatra izay olona voavela ny eliny, sambatra ny olona izay avelan'Andriamanitra eloka raha lasy anabavy. Ato amin'ny Salamo 32:1 no vakisika manamarina an'izany teny izany. Sambatra ny olona izay voavela ny eliny sy voasoarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ny olona anankiray zany rehefa voavela ny elina dia misy fahasambarana voavana be raha lasy anabava. Ny anankiray teo misy famonjena, ny anankiray misy fahasambarana. Ka tian'Andriamanitra misy zany ianao io amela helokolona mba hitondra fahasambarana ho an'olona. Dia ny vokatra anankiray ho an'olona mamela heloka raha lasy anabavy dia misy vokatra lehibe. Isika zany dia maka fitaritra an' Jesosy foana antsika. Jesosy ny mpamindra fo namela heloka. Inona ny vokany? Raha nandeha tamin'izany fanetretena zany Jesosy, voavakisika misy zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nandeha teo amin'ny fanetretena izy dia nasandratra ny anarana. Ao an-danitra ao mitera azy, miakoaka azy, izy ilay mpanjaka, izy ilay Andriamanitra. Nasandratra ny avo indrindra izy, ny anarany ambony indrindra noho ny anarana rehetra. Izany ny voka ny olona anankiray rehefa mandeha amin'ny famelan-kelika, rehefa mamela heloka. Efa ny fony ianao io, ary ianao mifona io zany makataka famondrapo, ianao amin'izay no mpanome famondrapo ho an'ny hafa tahaka an'Andriamanitra. Tena asandratra io olona io. Ianao ane zanary tononoka aminao ny fisandratana manomboka androany. Fisandratana amin'ny anaranao io mihitsy apalazain'Andriamanitra. Apalazain'Andriamanitra manomboka androany. Anarana be famelan-keliky ny eno, anarana falemem-panahy no henao aminao androany. Misy anarana tena be fitiavana ao aminao androany. Misy anarana be famondrapo. Zany no anaranao manomboka androany raha lasy anabavy satria ravany tsy famelan-kelika ao anatinao. Somary mafy izy io, fa io famafizana teneninao io dia ambany zany anarana mafy zany. Fa mafy mihoatra an'izany dia ny anaran'i Jesosy. Mandravany tsy famelan-kelika ao anatinao io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jereo tsara ny vokanao izy zateo. Dia ny vokany anankiray zany ny avela heloka dia misy fahasambarana ny olona. Misy famonjena io olona rehefa avelanao ny eliny. Ny anao zay efa niteneniko ho anao mpamela heloka dia misy fisandratana mahery-vaika. Halleluja! Tsara ny Andriamanitra sika. Tsara ny Andriamanitra sika. Izany mahatonga an' Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, niona tamin'ny mpianatriny. Vakisika ny teny Jesosy ato amin'ny Jean 20:22-23 milaza hoe, ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina. Ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na helokiza no avelanareo dia voavela zany. Halleluja! Na helokiza no avelanao, ianao efa nandray ny fanahy masina io, satria ny olona anankiray rehefa mandray an' Jesosy masina ny fanahy masina. Efa fantatrao zany. Itompo izy Andriamanitra zany fanahy zany. Ka ianao zay efa nandray an' Jesosy dia na helokiza dia voavela ny eliny.
rehefa miteny fotsiny anao avelako ny helika hoe za tsy tazina alahelo aminao ary afaka tonona misy olona io tena nanao fadisona taminao raha lasana bavy ary anao io misy nanao fadisona tamin'olona ary tena efa miafina mihitsy anao manao kasobosy foana manao kasomaso manao sarondoha manao kaskety sy teo hitany olona io mamelana azy ianao nanao tsy mety ianao nanao fadisona ihany zany afaka mamelana azy. Haleluya. De hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Na iza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa ny takian'Andriamanitra eto aminao dia amela helika raha lasana bavy. Izay ny vokadrasiny sy ny vokatsoa azysika amin'ny famelan-kelika sy ny tsy famelan-kelika. Ny famelan-kelika dia misy vokatsoa. Ny tsy famelan-kelika dia misy vokadrasy fa tsy avelan'Andriamanitra misy tsika. Ny famelan-kelika dia misy fahasambarana, misy famonjena goavana be. Mino matsafa misy olona eto atsoin'Andriamanitra mangataka famelan-kelika isanandro ihany izy, fa izy tsy afaka mamela ny hafa mihitsy. Lasa ohatra hoe fovatony ao fa tsy fony Jesosy. Ny fony Jesosy dia mamela helika satria zao izy Andriamanitra ho ao anatinareo. Ny fanjakako dia ao anatinareo. Ny fanjakana famelan-kelika ho an-danitra ao zany dia izy no tahaka ety an-tany, izy no tahaka ny an-danitra, dia zany famelan-kelika ny Jesosy zany ao anatsika. Ho lehilahy, ho vehivavy, ho mpamela helika ny ianao manomboka androany. Mpamela helika ny rahalanao, mpamela helika ny anabavinao, mpamela helika ny ray aman-dreninao, mpamela helika ny mpiara-belona aminao. Malaza amin'izany ianao androany. Alaza io anaranao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao zany manomboka androany raha lasana bavy ianao dia kitina kely ohatr'izao fotsiny ny kolonakazonao na ny tananakanjonao tonga dia tena tezitra, mora tezitra. Tsy haikina ny zavatra kitina ao aminao dia mivoaka io fanahy io. Ary tsy mamela helika mihitsy aman'andro, amina herinandro, amina volana, amataona. Tena tazomy iny kosa aloha dia za tsy amelany. Iny misy ho takian'Andriamanitra aminao avelanao iny androany. Ho tahian'Andriamanitra ianao. Ary ianao mitazona alahelo amin'ny mpiara-mivavaka indrindrandrindra satria ianao zanak'Andriamanitra ka. Raha tianao ho tahaka ny anan-danitra ny ety an-tany, ny ao an-danitra ao raha lasana bavy araka ny tenin'Andriamanitra. Ohatra hoe efa hitako misy zany ny anan-danitra raha vakiko foana ty tenin'Andriamanitra ty. Za moa miteny an'izany hoe tena dia hita masika teraka ny mihitsy io fa ny ao an-danitra ao zany tsisy ady ao. Tsisy an'izany hoe ianona nikitika ny anona ko ianona nikitika mahazo maniasy tsy amelanina, tsisy an'izany. Izany mba tian'Andriamanitra amintsika mba tahaka ny ao an-danitra ny ety an-tany. Ho mpamela helika zasy ianao, ho be dehibe ny olona ho vonjen'Andriamanitra amin'ny alalako, ho be dehibe ny olona ho feno fahasambarana amin'ny alalako amin'ny alalanao. Ary ahita zanak'Andriamanitra be dehibe manomboka androany ho asandratr'Andriamanitra, ho feno voninahitra. Aleluia. Andaonisika hivavaka isaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ary tena tononoka aminao ny anaran'i Jesosy fa tena ho tahiana daholy, ho avelan'Andriamanitra daholy izay tsy navelana nanomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asandraton'ny fianao misaoranao n'Andriamanitra ary manomboka izao ianao dia efa miteneny tonono daholo ny anaran'ireo olona reo. Manomboka amin'ny mpanompon'Andriamanitra tena mampivotofoanao io, manomboka amin'ny rahalanao, amin'ny ray aman-dreninao, ny mpiara-mivavaka, mpiara-miasa, mpiara-belona izay tsy navelanao nanomboka androany ny anafan'Andriamanitra anao. Araka ny ten'Andriamanitra tamin'ny Isaia tamin'ny voalohany teo hoe ambarao amin'ny oliko, ambarao amin'ny Jerosalema fa androany ny andro vita ny adiny, ny naady fangirifirina tsy fahafahanao, tsy namela helika nandritr'izay dia androany vita io, tapa ravy io amin'ny anaran'i Jesosy. Manompoanao mitena amin'izao fotoana zao amin'ny asanao, aminao miasa io raha miasa alina ianao, aminao any amin'ny toerana misy ianao, mandoli raha afaka mandoalika, mitenena hoe avelako ny helika ny any, ny heliky ny rakoto, ny helika ny rahabe, ny heliky rasoa, avelako iny amin'ny anaran'i Jesosy. Ataova amin'ny anaran'i Jesosy satria io anarana io efa nasandratra amboniny anaranao eo. Io anarana io na nasandratra voalohany io nanetry tena voalohany, nanao an'io famelan-kelika io, nanao
famonjena ho an'olona be deaibe io anarana io foana ny tomono matetika ao fa rava io tsy famelan-keliko io na lasa nabava rava io manomboka androany amin'ny anarany Jesosy Kristy ianao lay mitondra famonjena androany ianao mitondra fahasambarana androany ianao no asandratra satria ny anaran'i Jesosy no asandratra ao noho ny famelan-keliko androany raha io ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zahay manome voninahitra anao zahay Andriamanitra satria lehibe loatra ianao any amin'ity hafatra androany ity mahagaga anao ny amin'ity fahazotona famelan-keloka ty ary mivoka-drasy nambaranao fa tsy avela misy zany olona zany raha tsy mahay mamela izy rainay tsara indrindro nambaranao androany fa ny fahasambaran'Andriamanitra vokatry ny famelan-keloka eny famonjena goavana be vokatry ny famelan-keloka dia misaotra raiko mankalaza anao manome voninahitra anao Andriamanitra satria nampiasainao androany ary nesanao reto zanakao rehetrarehetra Andriamanitra ary mino fa hikasok'olona ianao ary kasio ny olona amin'izao fotoana zao izay olona miteny famelan-keloka ho an'ny ray aman-dreniny ho an'ny vadiny ho an'ny zanany ho an'ny anabaviny sy ny rahalany mpiarabelona aminazy tena avitsora Andriamanitra ny famindrapo avitsora ho an-danitra ao ny famindraponao ianao lay Andriamanitra be famindrapo ianao lay manatanteraka ny teninao tononon-keto sa ny teninao zany fa izay olona manao an'izany dada dia aoka anjakany hery ny famindrapo anjakany hery ny fanavotana famonjena amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra Jesosy mankalaza anao manome voninahitra anao satria tsara ianao alleluia amen tapitra ny adinao voavela ny helikao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ny tenin'Andriamanitra dia efa manadio anao ny tenin'Andriamanitra dia mamela ny helikao tapitra ny adinao ary namonjy olona be deaibe ianao tononoka aminao amin'ny anaran'i Jesosy famonjena amin'ny ara-pananao famonjena amin'ny asanao famonjena amin'ny fianaranao famonjena amin'ny ankonanao famonjena amin'ny arabolanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho asandratra Andriamanitra miavo indrindra ny anaranao ny mombanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ivavaka ho an'ny alina dia isaotra n'Andriamanitra isika amin'izao fotoana zao raha lasa nabavy satria tapitra ny fotoanantsika manapetra masy ny fotoana dia andaosika isaotra n'Andriamanitra sy ivavaka amin'izao fotoana zao alleluia raha io misaotra sy mankalaza anao hatrany ny tenako ary eto zay Andriamanitra dia mivavaka amin'izao fotoana zao mametraka ny fotoana indray amin'ity alina ty izay matory sy izay miasa androany Andriamanitra anjakao ny herinao feno ny fiadananao feno ny fifalianao ary na eno an'izao fampahirezana zao ny zanakao dia tena izy fahasambarana famonjena ananaty nofy any ao anaty mpandrianao dia ameo fahagagana ianao apetrako ampelantananao izy ireo Andriamanitra ny zanakao tsirairay tompo misaotra ny amin'ity fotoana ty mankalaza anao nanomboka tamin'ny voalohany raiko ka hatramin'ny farany miasa teto anao ary miasa hatrany ianao mihina fa manohiny zany tanteraka ianao amin'izao fotoana zao ho voninahitra ny anaranao saotra tompo amen tsara ny tomposika eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ho hatrany Jehova andro lava asika amen dia tahiny tompo daholo lehilahy be famindrapo vehivavy be famindrapo ary lehilahy sy vehivavy asandratra ny anaranao tahaka ny anandratana ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ny fanetretena amin'ny famelan-keloka be deaibe ny olona vonjena aminao be deaibe ny olona mahazo fahasambarana tahin'Andriamanitra daholo raha lasa nabavy alleluia amen